Onivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena kosa indray no voaresahantsika manaraka satria dia tafatsangana ny syndicat ny fonctionnaire ny mpiasa ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena araka ny nambaran'ny filoha Zalainy tao anatin'ny fifidianana Andriamatoa Simon Siriaka dia nambarany fa ny ametraka ny teknisianina eo amin'ny toerana izy no tanjon'izy ireo. Tafatsangana ny syndicat ny ireo fonctionnaire mpiasa ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena Manasabotsy dia nanateraka fivoriam-bety etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina izy ireo. Nandritra ity fivoriam-ity no naterahana ny fifidianana ametrahana ireo biro mpitantana. Andriamatoa Simon Siriaka no voafidy ny be sy ny maro eo amin'ny toerana ny filoha nitarika ny syndicat. Nahazo vato 220 izy tamin'ity fifidianana ity. Ametraka ireo teknisianina amin'ny toerana sahaza azy no asa lehibe miandry ny syndicat. Ny syndicat moa amin'ny ankapobeny dia mpanolokevitra, mpanampy, magnelagnelan andreo mpitambana amin'ny ministera sy ny mpitondra amin'ny ministera ao raha ohatra ka mety misy zavatra manokana tsy maintsy anaovana an'izay. Takinay ny fametrahana ny teknisianina amin'ny toerana maha-teknisianina azy. Fa zahay tsy miady ny ministre na ho secrétaire général na ho DAF fa ny toerana teknisianina apetraka amin'ny teknisianina. Satria manana institut anankiroatsika, ny institut de la jeunesse et des sports de la jeunesse agny à Carion izay manofana tompona andraikitra na encadreur iandraikitra andreo tanora malagasy ireo zany. Misy koa ny Académie nationale des sports dia resaka fanofana cadre manomboka amin'ny ambany ka hatramin'ny ambony indrindra koa ny inspecteur de la jeunesse des sports mandrindra an'izay asa rehetra zay dia tsy maintsy ampifamenonareo mba ho tratratsika ny tanjona ny hoe anana tanora vanina mandray andraikitra amin'ny raharaham-pirenena satria lasa atao slogan fotsiny hoe ny tanora dia tokony taonao zao na ny tanora tokony mandray andraikitra fa rehefa hoetantsika ny tanora hiditra ao anaty lisy mpifidianana. Tonga nanatrika ity fivorian'ity avokoa ireo solontenan'ny mpiasan'ny tanora sy ny fanatanjahantena avy any amin'ireo renivohim-paritany enina. Dia iny fanadihadiany koa tompoko lasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny heriny eny toy izao indray sorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany manome fotoana anao indray zahay amin'ny heriny eny toy izao veloma tompoko.